Resabe ny farany teo momba ny loharam-bola nentina niatrika ny lalao ho an'ny Knapsa Sport Atsiakena sy ny enti-manana anodinana ity club Anita City. Mitondra fanazavana araka izany ny tompon'andraikitra. Momba n'le hoe vola ikarakarana ny mpilalao ny club mihitsy zany tsy vitan'ny foot ihany fa be da be ato ny discipline ka ny mutuelle daola miandraikitra ny rehetrarehetra na ny ara-tsosialy ato zany na ny resaka ana culturel zany misy kabary ato misy fa dia ny fikambana ny mpiasa ao mutuelle daola no miandraikitra an'izany to. Fa misy fihetsiketsehana atao hitadavam-bola ary ny mutuelle no mikarakara an'izany fihetsiketsehana zany ary ny mpiasa ray manontolo miara-mientana tsy ny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny Masovo sy ny tendro ny Knapsa dia mandray anjara amin'izany sponsorine ny Knapsa Sport zany. Marihana fa amin'ny voalohan'ny volana martsa izao no anatotosana ny lalao miverina izay ifandranan'ny Knapsa Sport Football sy ny Gor Mahia Vatsikenia dingana Savaranando amin'ny kitra afrikanina. Voangadona teto an-tanindrazana ny ekipa dia efa raikitra ny fanomanana. Fanomanana moa efa nanomboka ny alatsinainy dia arakaraky ny fahitana ny fomba filalaoan'ny adversaire tany no nandaminanay an'ilay zavatra tokony hoe inona zany no tena tokony ho atoantsika amin'ny match retour dia bazena amin'izay ny fanomanana. Arak'izany dia manantena amin'ny fiarametantsika rehetra ny fanotroana ny kitra malagasy amin'ny alahady voalohan'ny volana martsa etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny ekipan'ny Knapsa Sport Football.